Falmiraba antsika ry avariko malala tratra ity zoma fa 5 ny volana May ity ary dia manona fiadanan'ny tompo amintsika ny tokantrano any amin'ny alalan'izao mofinaina izao. Ny mofinainantsika anio dia ny romanina toko fa 5 romanina toko fa 5 ny andiny fa 4 ka hatramin'ny andiny fa 1 romanina toko fa 5 ny andiny fa 4 ka hatramin'ny andiny fa 1 no mofinaina ry havako fa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Fa izaho koa ry rahalahiko dia matoky ny aminareo, fa feno fahatsarana ianareo, dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy any jentilisa ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny idiriko ny filazantsara an'Andriamanitra mba ho raisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra dia ny jentilisa rehefa mahamasin'ny fanahy masina. Ka dia manana izay ataoko rehery ao amin'ny Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra. Fa tsy sahiko lazaina izay zavatra tsy nampanaovan'i Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny jentilisa, dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny herin'ny fanahy masina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Likelona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsara an'i Kristy. Koa dia nataoko voninahitro ny hitory ny filazantsara toy izao. Tsy eo amin'izay efa niantsona ny Kristy anefa, fa ndrao novona eo ambonin'izay efa nahodiny sasany aho, fa araka ny voasoratra hoe izay tsy nilaza anazy no ahita azy izay tsy nandreno ahafantatra. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny kristianina tany Roma rehefa malala dia kristianina tsy fanaritava tamin'ny apôstôly. Paoly tsy Paoly araky ny ambetitenitsika no nanorina ny fiangonana tany Roma, fa mpianatry Paoly no nanorina ny fiangonana tany Roma, tsy tahaka ny tany Korinto na tany Galatia na ny tany Efesosy, fa mpianatra izay nobeaziny Paoly na nandray ny filazantsara tamin'ny torin'ny Paoly no nanorina ny fiangonana tany Roma. Ary na dia tsy Paoly izy nefa no nanorina ny fiangonana tany Roma dia nanoratra ho an'ny kristianina tany Roma izy. Noraisiny tahaka ny zanany ara-panahy ihany ny fiangonana tany Roma. Ary dia mahafinaritra rehefa malala fa any andiny fa 4 amin'izany romanina toko fa 5 zany mazava ny tenin'ny apôstôly Paoly izy manao hoe fa izaho koa rahalaiko dia matoky ny aminareo, fa feno fahatsarana ianareo ary feno fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Mahafinaritra be ny ijeren'ny apôstôly Paoly havako ny fiangonana tany Roma, tsy izy ny nanorina azy, saingy izao hoy izy manao hoe matoky ny aminareo aho. Nitokisan'ny apôstôly Paoly ny fiangonana tany Roma, tsy izy ny nampianatra azy, tsy izy ny taiza azy, fa mpianatry ny mpianana izy, saingy nasehony kosa fa matoky ny kristianina tao Roma izy. Ary ity andininy ity rehefa malala dia tena ahafantarana ny matotra ara-panahy ny apôstôly Paoly. Ary izay fahamatorany apôstôly Paoly ara-panahy zay dia hita koa eo amin'ny fahamatorany kristianina tany Roma. Inona ry havana anankiray hitsapahnao ny antsonina hoe toetra matotry ny apôstôly Paoly, hitsapahnao hoe fiangonana iray na kristianina anankiray matotra, dia itoetoetra anankiray ity ry havako malala no hoe mahatoky, toetra mahatoky olona. Hoy ny apôstôly Paoly manao hoe mahatoky anareo aho, mahatoky ny zavatra nampianarina anareo aho. Satria mantsy rehefa malala ny olona mahay be, mahay tsy tokony adona fa ny apôstôly Paoly dia mpampianatra université. Ka satria ny olona rehefa tena mahay dia tsy mahatoky afa-tsy izay nampianariny, tsy mahatoky afa-tsy ny fahaizany, tsy mahatoky izay nampianariny ny hafa. Hoe izy nampianatra anareo, rehefa tsy izany nampianatra anareo dia tsy tena mahay tsara nareo zany.
fa izay toetra zay tsy mba hita teo amin'ny apôstôly paoly avako malala izay toetra ny fanetreteny zay hoe tsy fiangonana izy ny nanorona azy tsy izy ny nampianatra azy tahaka ny galatiana tahaka ny korintiana nefa de ho izy manao hoe mahatoky anareo aho satria tiany apôstôly paoly ho ao an-tsainy mpino avako malala fa tsy azy ny fampianarana fa ny fanamasina ary izay ny avako ny mampianara antsika anaiky ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa ndradray mantsy ny ao an-tsain'ny mpino ndraindray a de isavoritahana fitaina daholo ny atsy ary ndraindray tsy mahatoky ny hafa mihitsy ary tsy mahatoky mihitsy hoe ny hafa de mety hay no enao na ny hafa de mety hana fanomezam-pahasoavana no enao fa iverinao fa enao foana ny tsara sy mahavita ny mety mahavita ary tsy azo soloana tsy azo dianina sorena raha vao somary tsy ametrahana fanontaniana somary tafotoana rehefa ohatra ka somary andeha atao hoe tsy nanontaniana ny hevitra fa zany de ahitsy ny paoly amin'ity romaniny ity avako fa hoy ny apôstôly paoly mahatoky anareo zany hoe paoly de mahatoky fa reo fiangonanareo de fiangonana mahana fanamasina ary ny hafa ny nampianatra azy saingy zay afo zay ko de manan'zay maha izy azy mana ny fanomezam-pahasoavana zay nitezana azy zay nomena azy ka tena hatoky ny apôstôly paoly afako malala anankiray am'zay zay mahapedagoga na mpampianatra mpitaiza sy mpanabe amin'ny paoly afako de tena zava-dehibe ny anjara toerana antsoina hoe fitokisana zava-dehibe ny itokisanao ny mpiara-miasa aminao ary io fitokisana le avako malala ny tena ataontsika hoe mampifamatotra ny fiangonana raha vao ny mpino sampino no tsy mifampatoky ao anatin'ny fiangonana na ny fianakaviana no tsy mifampatoky ao anaty fianakaviana de tsy tafatsy tsy manderaka ny tokony izy ny fiarahamonina zava-dehibe ny fifampitokisana ary zay ny tsitrin'ny apôstôly paoly faharoa eto hoe mahatoky anareo a midika fanetretenao azy zany midika hoe tsy zarery nginy mpampianatra fa ny mpampianatra hafa koa de nitarihin'andriamanitra mahana fahazavantsaina tahaka na tsy zahary fa ny faharoa de hoe mahatoky anareo koa midika hoana midika hoe mendrom-pitokisana ianareo itsika manao hoe zava-dehibe ry afako lay fifampitokisana amin'ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina ny fiarahamonina tsy mifampatoky de tsy azo iainana ry afako malala ny fiarahamonina tsy mifampatoky de tsy azo iainana ny fiarahamoniny mpino ry afako malala de fiarahamonina mifampatoky ny fiarahamoniny mpino fiarahamoniny kristianina de tokony fiarahamonina anjakan'ny fifampitokisana ny asany devoly voalohany indrindra ry afako malala de mampisaraka ary ny endrika ampisarahany devoly voalohany indrindra ny fiarahamonina na ny fianakavian'ny mpino de ny fifampisarazalana hoe iolionga tianao akory le tsara velatsy aminao fotsiny io iolionga azao akory iolio tsy azo antoka fa za mba matoky an'io ianao pitsipitsihany tahaka zany anatin'ny sain'io ry afako malala de miparasaka le fiarahamonina satria vaky le fampitokisana de endry ny apôstôly paoly ry afako malala de tena mametraka mihitsy fa zava-dehibe ny fifampitokisana ary ny fampitokisana ry afako malala tsy tonga ho azy akory ny fahatokisana de tsy tonga ho azy fa porofona toetra ateraky ny fanamasina ao anatintsika ny fahatokisana paoly zany eto ano ingatsika de paoly de matoky ny fikristianina tany reo tsy hita masony a tsy nanaporofonininina taminy a fa nahatoky fotsiny izy no ny asa ny fanamasina de mahatoky izy asan'ny fanamasina ry afako malala ny fahatokitsika ny hafa fahatokitsika ny tenantsika iny zavatra hafa fazany fanala teo fa ny fahatokitsika ny hafa koa de asan'ny fanamasina ary eo ny mahamarina ny tenin'ny tolo malagasy indraindray hoy ny tenin'ny tolo malagasy ayatsy avarana fa hoy ny tenin'ny tolo malagasy ny fatra-piahiapa am'savy zany hoe ny olona tena mora mpiahiasy tsy mahatoky de tsy marina amin'ny finoana izy fa ny olona tena mahatoky manana fanamasina de mahatoky ny zavatra rehetra mora mahatoky ny hafa izy rehefa de zay avy afako malala zay mo tamin'ny fotoanandro de nipiazona atao anatin'ny fikambanana antsony io skoto de tamin'ny fotoanandro andro ny fahatanyrano de
tao am'le fiangonana kely nisy anay de rehefa tao am'le fiangonana de andeha ilasa zahay ka rehefa ilaso moa fikambanana de mihera amin'ny fiangonana hoe andeha ilasa zahay fa raha-pombo zany ary fifampitezana tsy hoe mandeha fotsiny eo ny fikambanana de mivoaka tsy misy fametram-panontaniana miditra tsy misy manontany fametram-panontaniana tsara hoe ho aizy nareo de andeha ilasa zahay skoto anao lasy-pivondronana renany de hoy ilay to anatin'ny fiheveranitra rano le fiangonana misy ane tam'izany mbola mpiandraikitra ny tena de hoy lay fiangonana tam'izany mba to anatin'ny fahatanjorana mihitsy raha andeha ilasa nareo an de izao asina irakay dekona ampevitra raha anankitelo miaraka aminareo mandeha milasy de eo moa zany somasairakevitra zay mpiandraikitra tam'izany miahoana moa tsy lay araha maso akorony tsy tiana tsy zay loatra tsy nifankanesan'le n'olon-dehibe renanaraka no somary niteraka fahasairana tsainao anay fa le toetra hoe tsy itokisana ve zany zahay misy mpiandraikitra eo tam'izany fotoana zany misy maro zay mpiandraikitra ary zay mpiandraikitra olona ninina teo amin'ny alitaran'Andriamanitra fa hitaiza ny tanora sy ny ankizy hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fametrahany fiangonana olona hafa ndray anara-maso an'iny tsy le fanaraha-maso ny tsy tianay loatra tamin'ny fotoanandro fa le toetra hoe tsy mendrika veza tsy mendry pitokisana ve zany zahay ka andrahana olona hafa manokana anao polisa aninona sady masina kokoa noho ny ireo mpiandraikitra reo olona hafa reo tena ka fahasaiana tsaina kely mihitsy ady io zay manao hoe raha ohatra ka tsy itokisanareo amin'ny fitezana atao zay mpiandraikitra de tsy maninona aloha zay tsy ilasa somary mafimafi mitantarana zany ary afaka malala fa indraindray ny tsika ray aman-dreny tsy mahatoky ny fanabeazana omentsika anjanantsika zaro izy omendry pitokisana hitokiso izy ary raha zanatry tsy mahatoky azy izy de ianao meza mahatoky fa anankiray amin'ny fototra ny fanabeazana ry afaka malala hananana kristianina matotra de ny ametrahanao fitokisana aminy Andriamanitra kely afaka malala raha ohatra ka mitaizatsika de mametraka atsika olon-dehibe tsy mitondra atsika tahaka ny zaza kely Andriamanitra ary ny protestanta ry afaka malala tena zay mihitsy sanatria tsy manavaka ny hafa fa ny protestanta de tena mametraka manao hoe rehefa pino ianao manana ny fanamasina ianao de mendry pitokisana ianao tsy voately raha maso ianao tsy donim-potsiny ianao fa ianao de tokony hafantatra ny tokony ataonao ary zay afaka malala mampatsiaro ny ataontsika hoe ny bokyny Genesis rehefa manao mariazy de mametraka mpanotahina ankizy atao mariazy am'sakizy moa zany fa manao zanaka atao mariazy Genesis toko faharoa inona kay ry izy roa no mahatonga an'Andriamanitra nametraka n'lay voankazo fararana ny tsara sy ny ratsy tao amin'ny sahedena nahoana napetraka Andriamanitra tao amin'ny sahedena io nefa efa fantatr'Andriamanitra fa ny fihinanana azy de mahafaty ary nataony eo voany mihitsy ara hoy ny Genesis toko fahatelo fa nahoana amandrika ve Andriamanitra tsy mpamandrika hakafana ve Andriamanitra tsy fakafana ho Jakoba fa inona no antony nametrahany an'io teo ilazana fa tompona andraikitra misafidytsika isika midika ny nametrahana an'io teo de ilazana fa tompona andraikitra misafidytsika isika anjaratsika no misafidy ary faharoa ny antony nametrahan'Andriamanitra zany io de ilazana fa nahatoky itsika izy tsy tao an-tsain'Andriamanitra mihitsy ny etreritra manao hoe fantatro nge fa tendakaniny reto olona reto de hoaniny zao io voankazo io raha vao midify eto raha vao miodiny eto zao de azo kontoka fa hoanin'ireo olon'ireo io tsy tao an-tsain'Andriamanitra zany dravana raha izany ny tao an-tsain'Andriamanitra de misy tsy fahatanterahana mihitsy zany tamin'ilay asan'Andriamanitra tsy tao an-tsain'Andriamanitra mihitsy ny etreritra manao hoe azo kontoka mihitsy fa raha lehilahy io zao de ihinana an'io vehivavy io zao no ampinana tsy tao an-tsain'Andriamanitra zany raha izany ny tao an-tsain'Andriamanitra dia tsy tsara feno izy fa zao lefako malala ny antony nametrahana an'io teo mibory Genesis de tsotra ilazana fa tena nahatoky matoa napetraka Andriamanitra tao de nahatoky izy atsika olombelona fa raha ohatra ka ninana an'io tsika tsy ny planin'Andriamanitra fa ny fivadiam-pitokisatsika
no zany ry avako malala tena toetran'andriamanitra ary toetra tokony ho ananantsika amin'ny fitezana ataontsika ny fananantsika fitokisana indrindra raha mbola tsy nanota taminao le olona raha hitanao fa mbola tsy mivadika taminao le olona raha hitanao fa pino izy de tezao koa izy ho mahatoky manana fahatokisana le avako mifototra amin'ny fanabeazana le avako fanabeazana zanaka ao tokantrano fanabeazana fifanabeazana de io fitokisana io mihitsy eto tahaka ny olondehibe ka le izy angaro zao andro sao pastera tsarotra be mahatoky olona fa zao le avako malala marina ny tenin'olo kely anankiray aleo somary diso mahatoky olona de mihoatra kely ny fahatokisan'olona de mety vo ianao tena voa tamin'iny anatoky azy toy zay diso mihoatra ny tsy fahatokisan'olona de manjary vony olona satria raha ny olona tokony hitokisanao ny tsy tokisanao de maratra izy de vo izy de mamono olona ianao misy olona mety ohatra hoe tsy tia miditra am-piangonana ntsony satria tsy tokisanao izy ny zavatra rehetra zay atao tsy tokisanao hoe azaba aza tao an'izao ka ty any le avako malala eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy de tena ny fototra iorenany antsoiny hoe fifankatiavana de ny fahatokisana zay reo tsara ny Korintianina voalohany toko telo ambin'ny folo hoy ny fitenin'ny apôstôly Paoly manao hoe ny fitiavana de mahatoky ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra mahatoky zany hoe ny olona rehefa tena tianao de mipetraka ilay fitokisana fa amatorany apôstôly Paoly ry avako malala ny nahatonga azy nanana fahatokisana tamin'ny Romanina fa melolo farany ry avako malala notsika hoe zava-dehibe ny fitokisana amin'ny mahampamabe ary tezaitsika ny ankizy omendry mpitokisana fa ny faharoa avako malala de hoy ny apôstôly Paoly matokony aminareo mihitsy fa feno fahatsarana nareo feno fahalalana nareo ary mahay mifanandrako le afako malala inona ny toetra ny kristianina matotra hoy tsika hoe mendry mpitokisana raha izay hoy hoe kristianina mahatokony ny hafa zay nio fa misy toetra telo rehetra avako malala ahafantarana fa matotra koa ny olona mipino de ny apôstôly Paoly hoe matotra ianareo de matoky ianareo de zao feno fahatsarana ianareo mbola tsy hitan'ny apôstôly Paoly mihitsy kristianina tamin'ny Roma fa zay mahatoky fa feno fahatsarana ianareo mahatoky fa feno fahalalana ianareo mahatoky fa mahay mifananatra ianareo ny kristianina matotra le avako malala de zao tsara manitona mahafinaritra le fiarahamoniny mpino le avako malala na tokantranony mpino io na fianakavian'ny mpino io na fiangonana io na inona ka misy mpino de tokony ho feno fahatsarana tokony ho hitanao ny fahatsarana ary de izay fahatsarana zay no manitona ny hafa ho mpino koa azy de ny faharoa ny apôstôly Paoly de zao feno fahalalana rehetra le fahalalana an'Andriamanitra ary io koa le fahazavantsaina ndray maka ny satarakely no soratan'ny artisa pasteur Varlambola nisy ray aman-dreny anankiray ozy izy dadabe ray aman-dreny dadabe zany niaraka tamin'ny zafikeliny de dadabe niaraka tamin'ny zafikeliny nitondra apondra izy mianaka de rehefa nitondra apondra izy mianaka de nitaritiny izy mianaka tamin'ny tady lay apondra tanora zany de niteny olona teny an-dalana hoadray koa ty adalanareo mianaka fa nahoana de taritinareo le apondra fa maninona tsy taingerana ny apondra fa inona fotsiny ny antony hanananareo ny apondra fa taingery ny apondra iny de nieritreritra teo izy mianaka de zao napetraka izy mianaka napetraka lay eny ara ho lay raibe ny fampiatraha ianao manaka de napetraka teo ambony apondra lay zafikely de lasa izy mianaka mandeha mitariky ny apondra lay zafikely eo amin'ny ambony apondra dadabe kosa mandeha tongotra vo afaka nandeha metatra vitsivitsy de niteny olona hoadray mariny fa maninona indray le ankizy kely indray no mipetraka ambony le zaza indray no mipetraka ambony apondra fa maninona tsy dadabe no mipetraka ambony apondra lay antitra indray ve zany no tokony no andefitra fa midiny ianao manaka fa tsy aleo ve dadabe no mipetraka ambony apondra de dadabe tena marina tokoa zany fa aleo anao manaka mandeha tongotra fa aloha indray dadabe no mitaingirany apondra indray dadabe
na de mety raha vitsivitsy zay de nioraka ny oatra tena le lehilahy lehibe ito marina tena tsy mihevitra le zafikely ndray reny averana andeha tongotra izy lehilahy lehibe io ndray fa maninona no atao an'izao zay fa zazakely ampitsepoka atao any vizaka ohatran'inona fa maninona tsy le zafikely nataona maninona miaraka amin'ny taingina le ampondra farafaratsa de neritreto izy miaraka aloha tsika miaraka amin'ny taingina nyty ampondra de kelikely de miaraka nytaingina le ampondra izy mianaka de nandeha amin'iny afaka mety na vitsivitsy de nioraka indray nipitasana oatra iny ny ty ataonareo mianaka ampondra kely ve de tengenan'olona roa de mampijaly biby mihitsy nareo zay re vizaka le ampondra dray marina fa maninona ny atao an'izao mampijaly biby de tapa-kevitra izy mianaka tena mampalahelo mihitsy ty ampondra ty de paster Rafarilambola mamahana azy de nefa rano de zao aloha de le ampondra mihitsy ndray zany notototsika mianaka e de avana malala zay le hoe feny fahalalana ilaina ampino ny fananany fahazavan-tsaina fahafantarany ny tokony ataony ny antony anomezin'Andriamanitra antsika fahalalana le avako malala tsy hoe reharehantsika ny antony anomezin'Andriamanitra fahasalamana sy ny fahalalana ato anatintsika le avako malala tsy sanatria ireharehantsika fa ho ampiasaintsika aizantsika mitondra tena sy aizantsika mitondra ny hafa zay ny antony ilana ny fahalalana tsy ny lohantsika na ny fotsika tsy hoe mpitahiry fahalalana de mpitahiry de mitanisa hoe mahay tsotra masina be anao fantatro ny fotompinoana fantatro ny dikan'izao fa inona ny akon'izay amin'ny fitondrantenanao inona ny akon'izay amin'ny fitondratena amin'ny fitondranao ny hafa amin'ny fifandraiseranao ny hafa zay ny ilana n'le fahalalana zay ny mamatitra ny kristiana le avako malala raha ny teny fotsiny izy mianaka zao manao hoe zao ny tianay zao mifantatray fa mety de nangina ny olona fa satria izy mianaka tsy nanana zay izay tena dikany izay tena ihevitry ny fiainany zay tena tia hitondrany ny fiainany dia manjary manodidina azy no mitondra azy amin'ny zavatra zay tsy hevery no tokony atao akory azy le avako malala ny fahalalana tsara ary hoy ny apôstôly Paoly eto ny antony ilana ny fahalalana le avako malala de mba mahatonga fivoarana ahafahanao mitondra ny tenanao mitondra ny hafa mitondra ny fiainana ho amin'ny fahatsarana hatrany toy ny apôstôly Paoly manao hoe matotra ianareo satria fahalalana rehetra tsy fahalalana ny siansa ihany io fa ny fahalalana zay rehetra ny manodidina ny fahalalana ny soratra masina fahalalana momba an'Andriamanitra fahalalana momba ny tena fahalalana momba ny tontolo iainana fa na mahafantatra ny zavatra fahalalana rehetra ianao kanefa tsy mahafantatra momba an'Andriamanitra inona mono heviny ary raha mahafantatra ny momba an'Andriamanitra ianao kanefa tsy raharahinao fahalalana momba ny lalam-piainana inona no heviny zay no tonga ny apôstôly Paoly miteny fahalalana rehetra ary ny kristianina le avako malala de olona tokony ho lipahalalana rehetra tsy fahalalana amin'ny lafinirana iny za efa mahay baiboly fa za tsy miraharaha zay momba ny fahasalamana na za efa mahay baiboly ka za tsy miraharaha zay momba ny tontolo iainana toy ny apôstôly Paoly tsy kristianina matotra ianao fa ny kristianina matotra le avako malala de manana miezaka hanan'izany fahalalana rehetra zany apôstôly Paoly ka mpamanganana de izy manao hoe mahay mifananatra ihany koa ny kristianina matotra le avako malala de olona mahay mifampitaiza mahay mifanitsy za matoky ianao matoky aho fantatro ny fahalalanao fantatro fa zay fahalalako mety tsy fahalalanao ao anatin'ny fifanitretena de maninontsika fampitaizitsika mifananatritsika mifanotsika mifampisaritsika miresakitsika le avako malala tena fiarahamonina kristianina de tena mahafinaritra raha ohatra ka manaraka ny plano ny soratra masina tsara mipino hoe miresaka izy mifampizary izy mametra-panontaniana izy amin'ny riva nanaona ny tontolo andronao androany anaka nanaona ny fandehan'ny fiainanao androany anaka nanaona mipino ny avako malala de tokony misy an'izay toe-panahy mahay mifananatra toempamanganana de mahatsiaro ny fiarahamonina malagasy tsika moa efa masaky ny ataontsika hoe ny fandrosoana zay tsara de tsara tokoa fa misy kosa lafin-javatra sasany zay tsara fantatra ihany momba nreo ray aman-drentsika tanyaloha de tena misy mihitsy ny ataontsika hoe tanatohatra dia aty amin'ny tanatohatra ambany indrindra misy ny zandry de eo amin'ny tanatohatra faharoa eo misy ny zoky
ary ry farany ambony ria misy ny ray aman-dreny ary amin'ny ray aman-dreny raha mbola misy sokazy kely maro samihafa mbola misy ty anadandreny ty ray ty dadabe sy ny sisa rehetra de tak'izany koa ao anatin'ny atanatory de mbola misy zandry de mbola misy zandry maleo malasa ny volovony mbola misy sokosoko be toray sy ny sisa rehetra fa amin'ny akapobeny de reo telo reo izy zandry zoky ray aman-dreny de zao rehefa ko malala ny fiarahamonina malagasy no fananatra sy mifampitaisa de izao ndray mpianakaviana na dadabe de tsy miresaka amin'ny ankizy mihitsy rehefa miresaka amin'ny ankizy de bebe no miresaka amin'ny ankizy kely ary ny fomba iresahan'ny bebe amin'ny ankizy kely de amin'ny alalan'ny angano ny fomba iresahan'ny bebe na tantara ny iresahan'ny bebe amin'ny ankizy kely fa ny fananarana kosa ny angano de tantaraina amin'ny ankizy zany izay mifono fananarana ihany fa ny dadabe nray n'olon-dehibe zany rehefa mananatra ny tanora izy na mananatra ny ankizy de hafa mihitsy ny fomba fananarana ka izao ny fomba fananarany ny lehibe ndray aman-dreny zany de mampiantso ny tanora de mananatra zao le avako malala ohatran'ny tsy voataiza intsony aino anatra ny zanaka satria tsy isy fotoana hipetrahana hoe meno ianao anaka hananatra anao tsy voatery hoe rehefa misy diso vo mandeha ny fananatra zany mihitsy ny kolotsaina malagasy le avako malala tsy hoe rehefa manao diso vo anarina iny eo le avako malala fa amin'ny alalan'ny fotoana anankiray manokana mihitsy de mananatra ny ray aman-dreny alina ianatra tsy hoe moral ohatran'izay etantsika azy akehitriny tsy zay le fananarana fa kio tsara ny anatra nataon'ny ataontsika hoe nangono momba lahy-be maso dia ahitana hoe zao anaka momba ny fitondratena zao momba ny fitokisana zao momba ny fihavana zao momba ny fomba fitondra ny vady zao momba ny fomba fitondra ray aman-dreny de tena mananatra ny ray aman-dreny reo zoky tany aloha de tena matadidy tsara zany hoe fananaran'ny ray aman-dreny ny zoky de anaran'ny ray aman-dreny tena dinika ampitiavana de mananatra de miaino ny tanora rehetra miaino ny zoky rehetra avy eo ndray ny zoky no mananatra ny zandry ny ray aman-dreny tsy mananatra ny zandry tsy takatry ny zandry ny fomba fampitany ny ray aman-dreny fa ny zoky ndray kosa no mampita fahendrena ny zandry ary mahatonga ilay zandry manaja ilay zoky mipetraka tsara ny fahefan'ny mahazoky satria ny zoky indray no mampita ny zandry misy elanelana taona loatra mantsy teo amin'ny taona malagasy raha dadabe no miresaka ny zafikely ndray 70 taona ary ndray 12 taona fa izao ny zoky zay le zoky be toaray ny zoky be toaray no mananatra ireo zandry ary de izay le hoe tena fomba mahazatra antsika mihitsy le avako malala ohatrany hoe mifananatra tsy fomba kristianina ihany fa tena fomba mpianakaviana malagasy ary de mitsika manao hoe zavazavana tokony mandeha ho azy ary zay ny mahatonga atsika malagasy mora nandray ny fivavahana kristianina engany avako malala ho kristianina mahatotra isika ka sady feny ny fahatsanarana ny feny ny fahalalana no mahay mifananatra mahay mifampitaiza mahay mifampahery tsy mifanakivy tsy mifampitsara ny mahamaiky tsy mifanaratsy ny mahamaiky tsy mifanambany ny mahamaiky fa mifananatra mifanitsy mifampahery mifanoro mba hahatonga le fiarahamonina ho feny ny fahatsarana rehetra la Jesosy Kristy tompo ny ampitoetra ny fanahy no amintsika ny avako malala hananantsika izany fahatsaram-piainana zany ivavakisika tompo misotranao zahay no ny amin'ny soratra ho masina zay azonay no vakina ka manitsy ny fiainanay ary manitsy ny fiarahamoninay amampionay fiarahamonina anjakan'ny fifampitokisana fiarahamonina anjakan'ny fitiavana ka manery anay hifampitaiza ho mahatoky ary mendrim-pitokisana fiainao Andriamanitra de mahatoky anay ary mitondra anay ho matotra tahako ny olon-dehibe ara-panahy de atao feno ny fahatsarana rehetra zay tompo feno ny fahalalana ary ataovy mahay mifananatra ao anatin'ny fandeferana ny fifaliana ny avahan'ny fiarahamonina misy anay de mampahirezanay tompo mivavaka izay ho an'ny ray aman-dreny rehetra amin'ny fitezana
ampitainy amin'ny taranany. Ataovy mahatokony fanabeazana efa nomeny izy. Ataovy mahatokony sotoavina efa nilofosany ka nampitainy tamin'ny taranany izy. Aroka amin'ny taranany omendrim-pitokisana. Ataovy manana toetra mahatoky. Vavak'izay tompo ho an'ny taranaka rehetra ho an'ny zanaka rehetra. Ho feny fahatsarana, ho feny fahalalana, ahifampitaisa ary homendrika ny fitokisana ankinina aminy. Fa tsy miandro arahamaso, tsy miandro be desindava. Fa oka ny fanahinao masina ny tarika ny taranakay amin'ny fahendrena. Misaotra Jesoa. Amen.